Tombo klasy tompoko vavy tonga solitra itsika atao anatin'izao fandarana tsikafona izao eto amin'ny TV Presse Mata. Miaraba antsika mpijery mpanaraka ny fandarana ary miaraba ihany koa ny vahiny izay nanaiky ho asainy ny fandarana amin'izao fotoana izao dia tsy iza koa Fandriamatoa Rivo Rakotovao Front National ny antoko ASVM. Miaraba anao tompoko. Faly miaraba anao dia miaraba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana izay vokarinao dia misaotra sady andreo mpijery sy mpieno atsika. Maromaro no resantsika amin'izao fotoana izao Andriamatoa Front National ny antoko ASVM satria dia zava-dehibe miankina amin'ny aim-pirenena ny fanazavana izay hoentintsika ho an'ny mpijery amin'ity fotoana ity. Fa voalohany indrindra aloha dia miaraba ny ekipa malagasy natafita soa tamin'ny dingana famarana ny Shanna izay natao farany teo iny izay azo lazaina fa tena hoe nametraka tantara ho an'ity Madagasikara ity. Raha ho anao mpanao politika fantaniko voalohany Andriamatoa Rivo Rakotovao, inona no azo andikana amin'ireny atao hoe fahombiazan'ny ekipa malagasy ireny na dia hoe tsy nahazo ny amboara azysika? Dia tonga amin'ny tenao arabaina satria dingana lehibe ny vita, tsy tonga tamin'ny tanjona fa dingana lehibe. Arabaina manokana ireny mahery fo antsika ireny tamin'izany. Eto koa dia misaotra ny rehetrarehetra satria tsy tonga foana ireny. Misy moa ny mahay namany mpandresy fa indrindra ny olona mikolokolo an'ireny, ny olona lany vola mankarena lany fotoana tamin'ireny kolokolo an'ireny teto Madagasikara. Any isolako voalohany ny mpilalao mpanazatra azy dia ireo toerana izay nikolokolo ny ekipa izay nikolokolo azy fa tsy hanao ijinjan'izay tsy nafafy fotsiny eto akory no tena ankalazainy lasa takony izay ery lehibe. Tsy misy dia miresaka loatra hoe avay zary ny poiran'izany, tsy zahay mpanao politika, tsy hanao mpitondra fanjakana, inona no nataonay? Fa zay no ozy hoe mba eo amin'ny atonontonony any satria raha ny vola azo vola ny atsembohan'ireo olon'ireo nameny ny kafy. Fantatry ny rehetrarehetra izany ka arabaina fa ny afotsiny manahirana hoe maninona no entina amin'ny matoky menjera any amin'ny sehatra oeraoera sy lasa discours politika no atao amin'ilay izy izay manakona sahady ny ezaka lehibe hioatra ny famboleny miosopotaka tany reny olony reny ninjinja ny namafy ny karakara lany vola lany fotoana lany arena dia ty amin'ny farany ve mety mivokany dia lasa adino le nialana taty zay ny mba nano kely amin'ilay izy hoe marina mahineny kely any roa telo ny olona miteny an'izany hoe betsaka ane niezaka natao namoahana an'ireny mahery fotsika ireny mba inona ny ao ambadika izay zany toyny izay mba hampifoan'izay tompona andraikitra rehetrarehetra mba hoe mendrika ampinane ireny ataoko hoe ny toerana izay mamola vola tanora satria na tsy volavolaina dia mbola tanora kely reny izay mamana ny talenta dia sarotra foana no mivoaka lasa zavatra indraindray mandalo kely dia menjera tsy misy fototra izay mijanaka. Zay ny amiko ny politika maharitra fa matoa ireny natafitan'izany tao anatin'izany fahasiarana zany satria olona miaina ny fahasiarana malagasy ohatran'ny rehetrarehetra ireny fa nanana ny tanjaka sy ny herim-po sy ny herin-tsaina izy ary mahafaly ankehitriny dia maheno hoe misy olona mijery an'ireny mpilalao reny maka azy anao baolina lasa professionnel izy zany ny tanjona lehibe ka za eto dia nisaora koa mamerendra mandeha marana koa misaotra an'ireny mahery fo reny mpikarakara ara-teknika ny coach sisisa misaotra ny joueur fa misaotra manokana mihitsy an'ireo izay nikarakara ny club izay nikarakara azy natonga azy toy ireny. Ho avelantsika eo izay resaka baolina kitra izay totika ao anatin'ny resaka fiainam-pirenentsika Andriamatoa Rivo Rakotovao. Nisy ireny ny atao hoe fitsikirana fanamarana moa zany raha maromaro koa nataony ny avy anivon'ny justice EP na ny rariny sy ny itsiny ireo solotena amin'ny veka manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena hoe
maro raha ataon'ilay mikapoka moa zany de maro e zavatra tsy mandeha am'izao fotoana zao manoloana ny zava-misy ataon'ny mpitondra kara nanaovan'izy ireo an'izay fanambarana zay. Inona no azonao andrikana nireny teboka maromaro nambarany vekrena mpaminany ny fiangonana mijoro famarina ny fiangonana de milaza ny zava-misy raha malala izy tsy misy ratsa mangaika lehibe ohatra ny ratsa mangaika ny fiangonana eto amin'ny firenentsika anisan'izany ny katolika mahafantatra mahazo nireo etaetan'ny olona ny fijalian'ny olona manerana ty Madagasikara tika rehefa milaza nireny izy de milaza ny raha malala ny raha mahita fa hafa fotsiny de masamijoro izy sarotra amin'ny fanjakana tsinana de sanatriny zany nagadra azy nandeha anenjika azy satria zavatra marina ny lazainy tadiditsika tsara fa misy ministra tany amin'ny an'ny FJKM de nilaza hoe satria ifidiny FJKM de nilaza n'le hoe alao nareo mba pastera may miaraka amin'ny fitondrana no tokony ho lalianareo mampieritreritra laliny reny fangamo fiangonana natao andainga fangamo fiangonana natao isolelaka fiangonana natao itsova famarinana fiangonana io ka lazany raha malala ny tsy voandroany izy nilazany reny fa manamafy izy dikan'izany tao anatin'izay fotoana efa nidresahana rehetrarehetra zay dia tony rano natoraka damosingisa fotsiny ka tsy takony afenina tsony na inona orakoraka ataon'ity fitondrany ity anapenapenana an'izany misy zavatra vitany ao de inony ataotsy orakorana fa zavabita tsy mampiabo ny fiainany ny vahoaka malagasy mety misy manakare eto amintsika misy mihitsy fa ny akabiazan'ny olona dia mahantra mahantra foana reny olona nytolorana varymasaka reny tolorana ny tsinjony zao tsy me mahantra reny raha jerenao ny indicateur eto amin'ny firenena me mitombo ny olona mahantra ka raha reny fotsiny ary natao fanampiana marina zany hoe mahantra be le olona ka nona ve le olona moa tsy ho raisiny le vary fa ianao mpitondra fanjakana zany de mahita hoe politika napetraka ry zareo mpitondra reo de efa fantatra hatramin'ny voalohany fa tsy politika makany amin'izay mba mahasoany be sy ny maro fa rendrarendry ivelany fotsiny betabe fotodrafitrasa mafinaritra fa tsy mahasoa mahabokatrosa amin'ny firenena zany rehetra zany mitambatra rehefa bokatrosa ianao ny volanao andeha andoavana ny trosanao sy ny zalabola napetraky ny trosa napetraka nefa le izy tsy mitondra tombotsoa be sy maro de me mahantra zany le firenena ny firenena ane tsy lay azo tany fotsiny eo aminy fa le olombelona ny tena mameny i olombelona io me mahantra i olombelona io tsy manana asa de zay le lazay ny lettre des évêques ny justice be teo hoe tena sahirana ny firenetsika latsaka lalina anatin'ny fahorina ny vahoaka am'izao fotoana zao izany tsy mikakaika amin'ny fidiran'ny mpianatra za tsy laza hoe androany vo androany izy nikakaiky fa melalina le izy satria tsy manana asa le olona very asa le olona ary ny ataoko hoe fiezakazahany ny fiainan'ny famividiny olona tena miezakazaka andro manalina mampome an'izany daholo nitondry rehefa rehetrarehetra satria zany vola 2 alina 3 alina zany eto amintsika tsy de mahazo nininona tsony reny zao fanjakana zay niteafana mihitsy anao politika sosial hoe tsisy zany mandovolo zany miditra ny sekolim-panjakana nefa ny tena marina mandovolo zay mantsy le hoe atao le déclaration de mitehaka ny olona nefa le iainan'le vahoaka ato tsy misy an'izany milaza ianao fa any amin'ny misy ezaka lehibe natao any amin'ny fitsaboana tsy marina zany tsy miteny fahaizan'ny mpitsabo fa sofa misy an'ireo mahay reo fa tsy araka le tenin'le olona tsy mahay tsony ny professeur eto amintsika mahay reo fa ndalina makeny amin'ny hôpitalim-panjakana ianao de ahita ianao hoe oy fa ahoana ary ty zavatra ty zany fa hatramin'ny farazavatra kely indrindra na gan na seringy na mercurochrome betadine sisa de vidiny zay marary daholo zany mahatonga ny olona mangataka zavatra mitrangy zany mangataka mivoaka ny olona rehefa marary amin'ny hôpitalim-panjakana na de marary be ary de manao siny mivoaka satria tsy voatsabo tsony satria rehefa tsy mividy fanafody izy dia mandalo fotsiny ny dokotera
vitrina ary nataony dokotera aminy eo fanafody tsy misy amin'ny hôpitaly de mijery fotsiny de reraka le fianakaviany makamidina any a matory any a mizaka amin'ny sakafo kely any de alony hoentina mody any an-tranony mafy zany indicateur lehibe eto Antananarivo zany de mba atsikeritrretina ve ny any amin'ny tsisy tany any ny any Kongo any ny any Beraketany eto Antananarivo tsika zany mampieritreritra amin'ilay izy ary zany miiba be le izy any eny tena manahirany zay fa nitondra fanjakana tsy milaza akory ny roborobo be fa reo tondro rehetrarehetra de milaza daholo hoe lasa niembotra daholo ny zavatra afa-tsy ny hoe miamianga le pavé kely 2 kilometatra tratsy za tsy miteny hoe tsy ilainy reny fa mahasove reny na ho vitanao ary miami nefa ny hôpitaly be ny Tamatavy tsy misy fanafody mba malala matoko ny eritreritra ianao ka mety hiteny foana izy hoe zay nanangana manara-penitra atsakany ny hôpitaly manara-penitra fa asivo dokotera ao asivo mpitsabo ao jerevony maolona nyreny mpiasa amin'ny fahasalamany reny ko fa tsy ororona fotsiny reny mpiasa fahasalamany reny satria manao ny viveriny ainy koa izy reny mba makany amin'ny toerana farany lavitra amitsika mba hitsabo ny prétendrazany nefa toto hifanenjehana fotsiny ary amin'izao fotoana zao de manahirana mijery ny ministry ny fahasalamana totrany mamaky roa ny mpiasa ny fahasalamana fa tsisy masamy mitsangana hoe mizara tsy mety ane ao zany ny anenjehana ny olona tsy mahazo makasary ny anaty satria ho afenina daholo lokolokona mivavahady nefa eo anatiny ao tsy misy nino de mazava be satria zay ny andohan'ny resantsika amin'ny rahalahy hoe rahalahy mianaka hoe ahoana izy nyrezadezeveka milaza ny raha mahita izy milaza fahorinity an'ity izy zay zany reny milaza hoe miembotra be tsika am'zany lafiny zany raha any misinga le bebe kokoa moa fitatahana firenena zany hoe re indicateur macroéconomique rehetrarehetra de efa mazava be ny tenin'ny banque centrale raha igny fotsiny nijerevanao hoe mazava be reny resaka hoe mitombo be ny fanafarantsika entana fa miembotra 1.1 ny fanondranantsika entana mafy be zany tsika nefa manao glissement monétaire menjera ny volatsika mba farafaratsana zany tsika mba mahazo tombony amin'ny fianjaran'ny volatsika sandam-bolatsika mba tokony azo tombonytsika afaka mandefa entana bebe kokoa satria mora zany raha vadika ao amin'ny dolara na ny euro ny entana avaty amintsika tsy zany no mitranga fa ny fanafarana entana zay mietrika mafy be mihitsy satria sandam-bolatsika midina nanamboatra téléphérique zao tsika toko ny 5.9 ny akorany ilaina tamin'io téléphérique io de nafarana avany velany daholo nitrosatsika fa avany velany ny zanabola verina any velany noentina nanao an'io fitaovana rehetra naovana an'io enina ny olona ary nafarana avany velany daholo profo zany ampandehan'le télérifique ary vita le izy de marary le vazaha de tsy mandeha le izy mampieritreritra zany tena tsy fahaiza manao tena hoe safidy diso mihitsy eto amin'ny firenentsika izahay HV mandefa ny teny foana na mbola présidentiel hoe andao re olona atosika ny tolotra anatiny eto amintsika politique par l'offre mba hafahana mananasa de mampitombo rehefa avy eo fa efa mividiny olona ka mahafahatsika manatsara ny eto anatiny ka afaka mividy an'izay mahazavatra politika lavitra ezaka zany fa tsy hoe heritony ianao de mahavita an'izany fa raha me mitombo mivokatra anatintsika afaka mifaninana amin'ireo vokatra avany velantsika satria mety tsara famokarantsika zay ihany ny ampisonitra atsika fa tsy hoe afarana hatramin'ny hatramin'ny fantsika sy ny sisa satria tsy makaty amintsika ny olona mijery ianao ny ideo zao ny hoe ny firoborobon'ny ny olona mampiasa vola ty amintsika tena zarana misy ane zany zay ny lazaiko hoe laza ny raha malala ny raha mahita indrisy reo ray aman-dreny ampanahy ao amin'ny justice be sikondray maba mikasika an'le autoroute satria nisy tenin'ny filoham-pirenena milaza hoe ny asa efa natomboka tsy maintsy fitaina asa hoe hatramin'ny taona valany 2024 hoe vita le autoroute satria zay moa le hoe tsy maintsy na isy magia reto tsy raha ny zavatra navoaka ny vava sy ny lazaina natao eto
na mbola hijanony roapolo taona reo tsy vita raha zao ny fomba fanaovana azy zay mihitsy le tiako tongavana hoe mety mbola anitatra mety fotoam-piasany ve le filohan'le bôboli aloha de ho hitantsika eo totsy zay l'olona lany e fa tsy anara-dalàna ndray ve zany aloha ataony ataony de hitantsika eo mivokany fa raha ohatra ny zavatra fampanantenana natao hatramin'izay mba zay ay aloha vitany e fa raha miresaka autoroute ianao de mamenatra olo le samy mahalala eo marina lalana io a fa de io ve ny atao hoe autoroute de 20 kilometre ve notokanana teo mason'ireny ataoko hoe filohampirenena sy olo tonga de mamenatra ho a mamenatra fa tsika zatra an'le hoe manakotakona fotsiny lokolokona ny vavadiny hôpitaly de lokona ny vavadiny gendarmerie de sinsisa mba hoe mandalo de hoe vita angamba ny ato a kanefa tsisy ninona ka zay no lazaiko hoe raha ny zavatra farafakely ny zavatra lazaina fa natao aloha de ataovy ary ataovy fa rotaona sy tapany sisa ande matorivo rakoto vao isika moa zao hiatrika fa fifidianana l'olona amin'ny volana décembre ny raika amby folo volana décembre moa no tety andro zay hoe natolotry ny avy anivon'ny seni mbola tsy fantatra hoe ho raikitra tokoa izy io sa tsy ho raikitra hatreto nefa mbola manjavozavo nisan'ireo mpifidy zay fidy zany l'olona zany a satria mibe ny tanàna amina toerana maro samihafa eto Madagasikara mbola tsy mipetraka amin'ny toerana maizy azy misy moa mbola tsy voafidy mbola manana disadisa eny anivon'ny fitsarana ihany koa inona no azonao ilazana n'izany zava-misy rehetra zany hoe tsy mivonona amin'izany resaka hoe fifidianana ho famarina toerana araka ny tokony ho izy zany ve le mpitondra satria raha ny tena izy tokony efa tafapetraka avokoa ireo karazana mpifidy rehetra ny be ny tanàna mpanolo-tsaina no tokony miditra amin'izay sehatra zay anakiroa ny amaliko an'izay ny anakiray aloha de apatsihiko foana za zao de ny andro mihitsy hoe ho foanany filoha am'izay any sena satria zay nefa velo rano nataony zay eo mandany vola fotsiny tsisy ilanan'io tapitra mandandry olondreo za zao de ny andro an'izay hoe anao ry zareo a ny fombafomba manara-dalàna rehetrarehetra amoanana ny sena zany ane le vava tsy ambina mety patezerana fotsiny satria nahitany tenako sy ny sisa atao amin'ny sena izy de alohany mampalemilay rafitra lehibe anakiray institution lehibe anakiray tao amin'ny firenena de miteniteny a amin'ny toy izany déclaration fotsiny fa ianao filoham-pirenena manay zay de ny andry an'izay faharoa an'izay de tena makivy ary mampieritreritra mihitsy eto amin'ny firenetsika ny tohan-kevitra mety ny HCC nanamarina ny hoe aleo a andeha io a de mitovy ny tohan-kevitra nataon'ny HCC tamin'ny 2024 rehefa nametraka fitoriana ny tao amin'ny za tao amin'ny Sénat nanontany tany amin'ny HCC hoe tsy ara-dalàna io fifidianana io satria mbola tsy ampy reo a fidy voalazany lalàna le collège électoral de namaliny tamin'izany hoe satria mainky io tsy mila vide institutionnel io fa ilaina institution io a de noho izany anto maro samihafa zany na tsy ampy ary de aleo andeha ny fifidianana zay de mitovy am'izay ihany a aty amin'ny taona 2024 ore olona asa moa tsy tsikaritry ny olona maro anisy ave zany zavatra zany fa tena mampieritreritra zany hoe inona kay ty ataonyity ataoko hoe gardien ny fanaran-dalàna na lampanondroenana eto amintsika ny HCC zany fa de io fanjakana io nefa nafantatra tamin'ny 2024 fa amin'ny 2024 mila fifidianana sena tsisy nina nataony aza milaza hoe ankanareo koa ne tsy nanao zany nandraisana an'le mesure ataoko hoe mesure provisoire tamin'ny 2024 de zay namoazana azy tamin'ny 2024 hoe efa tokony ho any amin'izany amin'izay tsika ary reto fa nampanantena moa tamin'ny propagande ny filoha amin'izao fotoan'izao fa hoe zay de manara-dalàna zay anao ny tsara sy ny sisa mitehaka ny olona lany izy inona ny tsara natao tsy fanarahan-dalàna ny atao de mitohy de iny koa ny HCC de manaraka efa fotsiny mba miangavy ny olona mihitsy mba raiso anie lay avis na décision izy zay ny raisy ny HCC tamin'ny 2024 momba ny sénatorial io de raiso indraiky io le navokany zareo tamin'ny 2024 zao fa de mitovy sy sahala ny FDB toha-kevitra nanaovana an'io ohatran'ny hoe zavatra tapoka be le izy a ka tsy hita fa
aleo irosona na de tsy manara-dalàna ary mampieritreritra zany satria tsy feno ny fepetra am'le izy dia zany amiko a de lasa sanatriny zany ve de vata famafisam-peoan'ny fitondrana mpanatanteraka sy ny président république fotsiny chambre déco fotsiny ve reto senisy HCC reto fa tsy mba misy miezaka mihitsy eto mamerina ny fahefana anankiray hoe tsy manara-dalàna zavatra efa nataon'ny HCC zany a teo amin'ny resaka n'ilay nationalité ny Ngay Andrasoelina nataony tamin'ny nanasorana amin'ny président Sénat sy ny nanasorana amin'ny président ny Assemblée nationale ny tsy fanaran-dalàna de natao ndray zany ankehitriny mampieritreritra zany inona zany ny zavatra mba azontsika ary fanina azontsika mba tsisy eopef toy izany ka lasa didijadona ny eto amin'ny firenentsika zay tian'le olona anankiray ny fahefana anankiray atao a de manarakefa fotsiny zay nataoka atao hoe vata fanamafisam-peo fotsiny sisa ny rehetrarehetra zay no natonga antsika lazainy olona hoe Madagasikara de ao anatin'le démocratie hybride eo daholo le rafitra rehetrarehetra mampa république démocratique azy fa ny tena marina tsy misy ampiasainy reny fa mody fiseho velany a fotsiny ny atao betabe fa ny ao anatiny ao a de zay ny lazaiko hoe zavatra chambre déco mba tsy ho lazainy hoe firaisana tsy kombakomba any amin'ny tsy fanarahan-dalàna zany misy azao fotoan'izao zany mahatonga ny HVM tena hoe lay fomba firafitry ny firenena fanajana lalàna mihitsy aloha andao ny asina dinikevitra satria tena makany amin'ny jadona ny firenentsika amin'izao fotoan'izao. Tsy fandrazarazazavy nareo tamin'ny fifidianana foloan'ny republique reny aleo adio ty tena zay mihitsy atao an'izao tena zay mihitsy fa misy moa ny tsy mataty tsy misy satria tsy mirahina ny misy manisy lalana eny satria tsy mataty an'izay satria zay tena ataoko hoe position politique position stratégique zay mafy a eo amin'lohan'ny reto olona manam-pahefany rehetra fantatsika zavatra nitsanga tamin'ny telo proposition rivo ka le fanjakana zay ny lazaiko anao izy any hoe makany amin'ny didijadony manipule ataony zay mahaveriverysainany mialatsiny fitenenana ny vahoaka asainy mifalifaly sy zalazarainy eny de mangina ary tabofany zay tena mbola mafimafy loha eny apanginy ny mpanao gazety raha mihoatroatra ny anina eny sisisisisisisisy mpiasa-panjakana zany moa de laotra rinany loko orange daholy de mangina daholy rehetrarehetra hitatsika mpitandro filami hitatsika reny tenyny préféré hoe inona moa ny teninareo tso fa ny Facebook nareo miteny efa mety zao réseaux sociaux tena zany ianao tenao zay Andriamanitra fa inona reto resahandreto olony reto e fa zay ny lazaiko zavatra théorie zany resahako zany efa fantatra ny fomba mampanao an'le fitondram-panjakana fa makany amin'ny manipulation fotsiny izy a manipulation de masse fotsiny izy mahantra le olona ka fatany tsara marary an'le olona ka raha makeny andotam-penaka izy androanga mitondra vary sy menakary vola tonga ny olona milahatra maro be de alay tsara reny mbola tiany olona ne ty fitondrany ty nefa le olona efa tsy hitantsony zay lalaka ivoahana de zay ny lalovina de nampitaina indray ny ery amin'ny ilany hoe ny manam-pahefana amin'reto le gendarme policier any reny de natao iaro ny institution eto amin'ny firenena tsy zay fotsiny fa adininy le ambony zay tena lehibe zay adininy zay nefa le vahoaka tena tokony andeha aloha miosina amin'ny tany vonoany olona zay voanerakelatrany sisa jereviny any amin'ny tribunaly tsy zany no miteny an'izany fa jereviny lettre des évêques zay koa moa de niteny an'izany ka zay ny lazaiko hoe tsy mila mataty marary tsika fa raha ohatra io safosafona fotsiny io no atao ohatran'io atao ndray ny sénatorial zay HVM aloha de tena tsy efa hatramin'ny taona 2019 zay ny nanda tsy andray anjara amin'io raha aminay officiel fa zay anao any moa hoe tsy mataty mena amin'ny ravoravo ndray fa alao ndray tsika anao le fividiana de miezan'ireo olon'ireo na azo raha eo anao na tsy azo ninina anao a de lasa ohatran'olona mandany tena hevitra fototra hoentinao ny zavatra tena marary ny firenena anao de tsy fanarahan-dalàna io ka mipotra eo amin'ny resaka fikarakarany fividianana mihitsy a io tsy fanarahan-dalàna io ny lehibe mitaritra hatramin'izao to tsisy fividianana tsony fa ny gouverneur nantany an'ireny tamin'ny taona toerana mbola tsy misy gouverneur de voalazanao teo na mera ary misy tsy misy nakaiza fa nadiadiana an'ireny mera le madama kely ny vonoany olona tany am'lalana mbaty finandrahana eny nakaizy reny de inony reny de natao hoana de zany tsisy mamaiky natalohan zany ary jereo tsara tam'le mandaty eo nisy didininy satria zay ny lalàna atsika hoe raha misy antony a amerenana an'ilay fividianana de tokony miverina
sy folo andro aorinany fanapahakevitry ny tribunaly tsy nataon'ny fitonam-panjakana zany e moramanga ohatra za morodava ohatra n'zany mba tsy tenena fa-tsareo malehibebe eno isan'andro aniaino manjery tsy nirahara iny fitonam-panjakana zany fa de ny ataony any ny ataony de zay amperinasa io ihany no mifidy ny amperinasa nefa fa mahatsindry daholo hoe tsy maha subvention nareo raha tsy mifidy an'rito fantatry zany zay ny mpanao politika koa e samy miaina am'ty fireneny ity mamaraparana ny fiarantsika le mato rivrakoto vao sy tsika resaka kely nga manokasika n'lay avion le triple sept iny satria efa nisy naponja raha ny fahitanao andreny zava-misy reny atreto aloha zao matsy mbola asa hoe mbola mitovy ny fanadiadina fa ohatrany mangina ohatrany sovatapoko zany lay raha ny FBI mbola manao ny asany fahitanao de tena zay teninao zay mihitsy hoe ezahana atao ohatrany sosotapondrano le resaka fa ny azy zany zavatra ro ny tiako mbola avoatra amin'iny ohatra lehibe loatra matsy la izy tsy atsinotsiniavina ohatra ny fampahantranany vahoaka malagasy io ny azy zany namperitreritra mihitsy hoe naninona no nitazon'ny fanjakana ela be tao amin'ny toerany lay DG ny tale général ny ACM ataoko zany za tsy mpitsara na mpanao fanadiadina mantsy fa raha zavatra ataon'ny olona voalohany amin'izy ireny fahafantarako azy ny amin'ny davanandro de zay olona teny ahina de tsy avela itsony na mifahefana zay ananany zany ikasokasika hiditra birao ny anana mbola afaka hiditra anatin'ny ordinateur mebaiko ny mpiara-miasa aminy ao satria arovanareo pirofo tsy maintsy arovanaingy nareo pirofo raha sanatria nisy von'olona de idina mihitsy ny trano angalanany zay empreinte rehetrarehetra ao mba tsy ho faty le pirofo ny atsika zavatra lehibe torena ary ny ministra ne tsy afaka manao sini mety namebaiko izy angamba ao mety misy olona hafa namebaiko tao fa ny olona manana fahefany sini ihany nanao sini zany le DG ny ACM tsy mitena meloko na tsy meloko izy zany tsy mahalala zao moa izy zany anisan'ny mifonjainy io andry zareo zany fa ny ahy zany le teo aloha zay mampieritreritra rasaiko eritreretiny olona eo misy mpanao gazety any nilazan'le izy fa tena asaiko mieritreriti'ny olona mihitsy fa naninona ka i olona voalohany tompona andraikitra voalohany nanao sini any zavatra teny hoe mahamoehatra nahazo ny firenentsika io no navelany riari mbola niditra amin'ny braony nanana fahefana nandeha nakany ny ordinateur sy ny braony rehetrarehetra ary mbola nanome baiko ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny tao amin'ny ACM reo fa manino io navelany nanana zany fotoana zany amafa inona anafina inona telo herinandro ray vola telo le ministra nefa roa andro tonga de efa nasoronao tsy mampaninona iny za zao de nieritrretra mihitsy tokony niara-nasorona izy mba tsy hafahany ireo vekona mandeha raha ohatra matsy le DG ka fa tsy niasa atao tsony sy ireo mpiara-miasa amin'izay voaroroy de hoe izy rehefa tsy miasa tsony zareo fa ny ary amin'ny estena may azy fa le accès ao am'le zavatra mety ho pirofo ahitana ny telefony ny ordinateur ny iza marina no tena namebaiko izy ny fampiresaka tam'ty resaka ty de za tsy ho izy fafako raha ohatra ningotra na irovako olo lafa de fafako daholo zany rehetra zany tsy niarovany fanjakany zany fa navelany fotsiny tam'izao de za tsy de gaga loatra ankehitriny rehefa miteny ny procureur ny manam-pahefana hoe tsy misy olona voatonotona hafa mihitsy tao ny kely voatonona fa ny lehibe tsy isy voatonona zay zany ny ampivadiko hoe mampieritreritra za manokana mihitsy zavatra lehibe toy ireny ve de le toerana mety azahoana pirofo manamarina na manadiso tsy miteny hoe raha nasorona tao izy de lasa meloko ranona fa am'izao fotoana zao mampieritreritra mijery an'izany hoe voafafa averina mandera zany tamin'ny toeran'le olo iny ka nahazo baiko hoe tandremo tsara fa zao de fafana daholo rehetrarehetra ianao ary vao jereo reny le vao miditra ao anatin'ny atokony ny brigade criminalistes ianao alainy zareo ny telefoninao vo azo amin'ny voalohany ianao amakinany hoe ina daholo ny resahanao tao lasa izy makany amin'ny atoko ny tamazotra serisera mijery an'ty rehetraty ina daholo ny fampiresahany io sisy ity le zavatra lehibe mamoehatra trahison atao teto amin'ny firenena de navela goragora ohatry reny fomba ny tantanana n'lay ataoko hoe ny fanadiadina eo amin'ny sehatra ambony toy reny ambony ene zany tale général ny ACM zany eo amin'ny andraikitra sy adidy eto amin'ity firenena ity
fanavela ohatreny zany mampieritreritrary engeny mba tsy hososotapondrazo satria tsy miakina amintsika rery koa io tsy mahafinaritra akory zany tsy miakina amintsika rery io fa isy fetraikany io na elana oaingana rehefa mandeha ny fanadiadiana eo amin'ny lafiny international satria zao ohatra misy marina sady tsy marina le avion kely anankiray le sesina nafarany reo le mpanao asa soeto amintsika ireo to lasa mahazo an'ilay numéro de matriculation an'ilay boine anankiray zay efa namina tany marina sady tsy marina fa mamaky ohatrany rehetrarehetra manahirana be mieritreritra zany raha sanatria ka marina zany hoe ry olona fataonareo kilalao ve ty firenenareo ty efa firenentsika ty efa afa baraky tsika efa ny amo de fiteny foana iny hoe ny olona any zany rehefa anao zavatra tsy mety de mieritreritra mitody te Madagasikara hoe andana ry zalahy mividy ndana fa mivarotra taratasy eny ny firenena iny de zany sisy andraisan'ny olona atsika ka za zao de amaranako azy raha sitraka ao de nen'ny filoham-pirenena tamin'ny lady iny hoe itsika tokony ajaina sy ny sisa sy ny sisa kina moa nataon'ny olona atsikako tsy reny ary ny ataontsikako zay no mahakasika amin'ny tale général ny ACM ministre kosa zany manahoana le matorivo rakotovao mety amin'ny vily hoe najanona am'izao raha manina tsy hoe najanona am'izao moa le izy fa izy zany a zay lalàna antsika mandalo any amin'ny haute cour de justice ny tokony tsara ministre maministre azy ndresahany eto fa tsy nga zandry monjavelo azy fa efana ndresahany eto firenena ndresahany eto am'izao fotoana zao zany raha ohatra hoe manana finiavana ny mpitondra am'izao fotoana zao ahitana ny marina amin'io de tokony anosika ny procédure andeha afahana ministre anazava ny tena marina mizavatra ny tranga de anisan'izany zany ny fitaovana am'izany de ny fitaovana ny rafitra am'izany de ny ao amin'ny antenimieram-pirenena ka ny député ny fitondram-panjakana no maro anisy ao ka raha manana finiavana zany ny fitondram-panjakana hoe mba ho tonga hatrany am'izay voany marina iza daholo no iza de anisan'ny tena toko hoe mpivongeza be am'izany lay fanadiadinan'ny ministra tsy azo adiadina sy nefa ny ministra raha tsy any amin'ny cour de justice de ozy hoe miandry amin'ny fitondram-panjakana zany zao am'izao fotoana zao ataoko anome baiko mihitsy ry ilainy zany ny ary amin'ny assemblée nationale ny député mba hanao an'izany amoaka an'izany ivory am'izany ahafahana mandefa ny ministra eo anatrehany haute cour de justice anadiady azy zay ny amiko ministra ho ihany fa zay amiko zany no jery tondray afatarana hoe ahitana hoe hitady ny fahamarinana hatramin'ny farany tokoa ny fitondram-panjakana zay ny lazainy hoe tsisy avela hijanona fotsiny ka sao de mijanona eo ampovoana gardien secrétaire sy le mpandrara sy ny mpiasa atao anina iny manana ny zavatra mety andraiky ny reny matona ataon'ny fitsarana an'izany fa raha mijanona amin'ireny kosa le izy fa hoe tonga indray ny ary amin'ny assemblée nationale de hoe tsy feno ny isy sy ny sisa raha ohatra ny mpanohatra ny be da be atao de hoe alora raha tsy ho atao hoe natao io raha ohatra mpanohatra ny be da be assemblée nationale fa am'izao fotoana zao maro anisa lavitra be ny député ao de za zany isany malagasy manatena hoe mba tena hanome baiko mihitsy ny ao amin'ny assemblée nationale amin'reto député reto mba hanohizana tsy fitiavana anenjika izy aniza fa hanohizana an'ireo fanadiadiana anisan'izany ministra mba hitantsika marina eto amin'ny firenentsika inona ny zavatra ny tranga tamin'ny fanaovana tsinitsinina ny firenentsika toy izao ia kasitrahana feno ianao Andriamato Rivo Rakotovao filoha national ny antoko ACVM nanaiky vahiny ny fandarana tsikafona teto amin'ny TV Presse Mada makasitraka rehetra tompoko raha soa de tahin'Andriamanitra rehetra tompoko ia asa teny farany ho an'ny mpijery atsika angamba menanao teny fohy moa zany fa tsy farany efa lavalava ihany zay teny zay ka ny anjarany mety teny ny olona hoe nareo miteny foana sy ny sisa zaho zay mafarafaratsy mba miteny miara miteny am'izao tsy fetezany zavatra atao zao satria raha am'izao fotoana zao isika toko hoe mba nahazo tombo teto amin'ity firenena ity pitarika olona pitarika atoko mpivavahana sy ny sisa no mangina de hoaiza ny firenentsika zany ny andraisanay anjara mety matezitry ny sasany mety makaleo ny sasany mety mame fanantenana ny hafa fa hijoroana foana eo amin'lohan'izao fahavoazan'ny firenentsika zao sotra tompoko dia mankasitraka anao mpijery ihany koa nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana
teto am'izao fandarana tsikafana zao ampatsiahivina moa fa Andriamatoa Ivirakoto Front National ny antoko ASVM no vahintsika tamin'ity fotoana ity izay ihany koa no anakatonako ny fiarana ametrahana ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ao manaraka tokolasy toko avy viroma toko